manoloana ny fanatanterahana sy ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat dia maneho ny aiai tanteraka ny CEC Sampanantananarivo ary manahy be ihany koa izahay eo amin'ny mety handraisana andraikitra na zany hanao chef de centre na zany eo amin'ny fandraisana andraikitra ho président des jurys raha tsy mazava ny tena fepetra entitra ho raisy ny mpitondra fanjakana sarotra ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena ary mizaka ny tserany ainy ireo olona izay mamitahiraka manatanteraka ny fanatontosana ny fiatrehana n'ilay fanadina fanjakana baccalauréat indrindra tao anatin'ilay savorovory teo ohatra fotsiny misy ny voatery ny alavola misy ny aran'ny fandrahonana sy ny mety ataontsika hoe resabe etseroa noho izany olombelona manana ny zoa mankasiny ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ka raha anatanteraka n'izay irak'izay izy mila fiantohana kosa zany aloha faravaratsiny ara moraly mba tsy ilazana hoe amin'ny lafiny zay tokony manandrify an'izany